tanteraka avokoa izany rehetra izany. Izany no lohahevitra rahantsika mandinika amin'ity androany ity izay anasako anao. Manolotra ny arahaba omba ampirarian-tsoa anao izay afaka miaraka mianatra ny ten'Andriamanitra amin'izao fotoana izao. Mandritra n'ity herinandro ity sika dia andinika lohahevitra anankiray lehibe manao hoe mahatoky Andriamanitra. Mialohan'ny rahantsika manomboka ny resadresaka, manasa anao ambanondrika ny lohanao hivavaka isika. Tombo Andriamanitra rainay, ianao le Andriamanitra mampanantenanay fanatanteraka ny zavatra rehetra, ireo teny fikasanao rehetra, hianatra izany lohahevitra izany izahay, koa meteza ianao mba hiteny aminay ny amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Ny bokin'i Josoa no irahantsika mandinika, izay miresaka amintsika ny amin'ny ireo teny fikasan'Andriamanitra tanteraka ny ainan'ny zanak'Israely. Ny toko sy andininy izay irahantsika, izay faneriko raha ho vitantsika tsy enjery mandritra izao fiarahantsika mianatra izao, dia ny voalaza ny Josoa toko 120 ny andininy 5:7. Mivako toy izao amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe: tsy nisy latsaka na dia kery akory aza ny zavatsoa rehetra izay nolazain'i Jehova tamin'ny taranak'Israely, fa tanteraka avokoa izany rehetra izany. Ry hava-malala, miresaka amintsika ny momba an'Andriamanitra ny bokin'i Josoa. Ndao ne vakiantsika ny Josoa toko 120 andininy 7:7 ka hatramin'ny 5:7 hoe: Josoa toko 120 andininy 7:7 ka hatramin'ny 5:7. Toy izao mivaky ny teny amin'ny anaran'i Jesosy. Dia nomeny Jehova ny Israely ny tany rehetra izay efa nianiana nomeny ny razany, ary nandova izany izy ireo ka nonina teo. Dia nomeny Jehova fitsarana amin'ny manodidina izy araka izay rehetra nianianany tamin'ny razany, ka tsy nisy lehilahy tamin'ny fahavalony rehetra na hajanona teo anoloany, fa natolotra Jehova teo an-tanany avokoa ny fahavalony rehetra. Tsy nisy latsaka na dia kely akory aza ny zavatsoa rehetra izay nolazain'i Jehova tamin'ny taranak'Israely, fa tanteraka avokoa izany rehetra izany. Ny taninam-panantenaina, ny fampanantenana nomen'Andriamanitra an'i Abrahama fony izy mbola irery tany amin'ny oran'ny Kaldiana, ny amin'ny hoe ny taranakao no handova ity tanàna ity, dia ny tany Kanana izany, nandritra ny fotoana nitarihan'i Josoa ny zanak'Israely no nahatanterahany izany teny fikasana izany. Isan'ny teny fikasana anankiray tanteraka ny amin'ny fizarana ny tany, satria raha mamaky isika ny Josoa toko 120 andininy 7:7 ny vakiantsika teo, dia mahita hoe: dia nomeny Jehova ny Israely ny tany rehetra izay efa nianiana nomenany razany, ary nandova izany izy ireo ka nonina teo. Na dia efa 100 taona ny maro taty aoriana aza, zay vao afaka niaina izany ny zanak'Israely, dia Andriamanitra manatanteraka mandrakariva ny zavatra izay nolazainy. Ary nanondro ihany koa ao amin'ny Josoa toko 1:20 andininy 4:7 manao hoe: dia nomeny Jehova fitsarana amin'ny manodidina izy arak'izay rehetra nianianany tamin'ny razany, ka tsy nisy lehilahy tamin'ny fahavalony rehetra na hajanona teo anoloany, fa natolotra Jehova teo an-tanany avokoa ny fahavalony rehetra. Dia ny fikasan'Andriamanitra ihany koa ny amin'ny hoe ho vahiny sy ho andevo any amin'ny tany efa 100 taona ny taranakao, dia hitantsika tsara fa dia andevo tsy nisy fitsaharana ny zanak'Israely tany amin'ny tany Egipta, fa amin'izao fotoana izao kosa nomen'Andriamanitra fitsaharana ny zanak'Israely. Ry hava-malala, ny Andriamanitra izay Andriamanitsika dia Andriamanitra manatanteraka ireo teny fikasany rehetra izay nomeny atsika. Hita ao anatin'io tantara io, ao amin'ny fiafaran'ny bokin'i Josoa io, ny fahatokian'Andriamanitra ary ny tsara mariana dia zao: tsy ny Israelita no nanresy ny fahavalony na nahazo an'io tany io mba ho lovany,
fa Andriamanitra mihitsy no efa niteny ka dia nanatanteraka reo teny fikasany fotsiny Andriamanitra. Rehefa mamaky an'io Josoa 1:7-7 ka hatramin'ny 5:7 isika dia miverimberina ny teny hoe rehetra na hoe kol amin'ny teny Hebreo izay miverina inenina izy ao anatin'io teny io hoe nomeny ny tany rehetra arak'izay rehetra ny anianany, ny fahavalony rehetra, ny zavatsoa rehetra, izany rehetra izany. Zany teny zany dia manamafy fa marina fa fanomezana avy amin'ny Jehovah ny tany ary tsy noho ny fahamendrehan'ny zanak'Israely na ny fahaizany miady akory no nahazony izany tany izany. Fa Andriamanitra mihitsy no efa nianina fa homeny ny zanak'Israely ny tany Kanana. Ry hava-malala, miditra an-tsehatra Andriamanitra mba nampahomby ny zanany ary toy izany ihany koa ny fiainantsika miaraka amin'Andriamanitra. Zao voalaza ny apôstôly Paoly ao amin'ny Efesiana 2:5-7 manao hoe: fa fahasoavana namonjena anareo amin'ny finoana ary tsy avy aminareo izany fa fanomezana avy amin'Andriamanitra, tsy avy amin'ny asa fa ndrao hisy ireare. Ary manamafy ny apôstôly Paoly fa mahatoky koa io Andriamanitsika io amin'ny Timoty 2:1-7 Timoty 2:1-7 manao hoe: mahatoky zao teny izao, fa raha miara-maty aminy isika dia hiara-belona aminy koa, raha miaritra isika dia hiara-manjaka aminy, raha manda azy isika izy kosa andahantsika, fa na dia tsy mahatoky azy isika dia mbola mahatoky ihany izy fa tsy mahazo mandany tenany. Ry hava-malala, mahatoky Andriamanitra ka mitana ny teny fikasany, ka aoka atoky ianao fa hanatanteraka ireo teny fikasana rehetra izay nataony taminao Andriamanitra hivavaka isika. Andriamanitra, azoko antoka fa efa nanambara teny fikasana maro samihafa tamin'ny olona rehetra izay mihaino ianao, koa tahaka ny fahatanterahany teny fikasanao tamin'ny zanak'Israely, ny nahazony izy ireo ny tany Kanana, ny nandreseny izy ireo ny fahavalony ary ny zavatsoa rehetra dia narotsaka teo amin'ny fiainan'izy ireo. Tompo, androtsaka ny zavatsoa rehetra eo amin'ny fiainan'ny zanak'Andriamanitra ihany koa ianao sy amin'ny fiainan'ny olona rehetra izay nandre ny teninao anio. Koa meteza hiaraka aminay amin'ny fiainanay rehetra amin'ny anaran'i Jesosy. Amen.